Izy fifaninanana eto Antananarivo renivohitra amin'ny fanajariana ny tanàna, fahadiovana, fambolena voninkazo natokana ho an'ireo fokontany 250 araka ny nambaran'ny filohan'ny repoblika androany tetsy amin'ny kianja Maki Andota-penaka. Tetikasa amin'ny tetina 200 tapitrisa ariary no loka ho an'izay fokontany voalohany araka ny nampanantenainy. Mba hahatratraran'izany dia nilaza i Andry Rajoelina fa hanomboka ny sabotsy izao dia hisy tetikasa IMO asa atakalo sakafo ho tanterahina eny amin'ny fokontany tsirairay ka azo vary 5 kilao izay olona mandray anjara amin'izany fanadiovana izany. Ho atao isaky ny sabotsy izy ity ho fantatra mialohan'ny fetim-pirenena ny fokontany mendrika. Niona sy nidinika tamin'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro, Valérie Ramonjavelo, ny tompon'andraikitry ny orinasa Sri Lanka Airlines. Eo am-pandalinana ny fahafahana manokatra zotra mivantana eo amin'ny Madagasikara sy Sri Lanka ny ministera amin'izao, araky ny tatitry ity departemanta ity tao aorian'ny fivoriana. Nambaran'ny minisitra Ramonjavelo fa hitondra tombony amin'ny fahatongavan'ireo mpizantany sy mpandraharaha avy amin'ny faritra Azia Atsimo sy Azia Atsinanana ny fanokafana izany zotra mivantana izany. Manam-pikasana ny anangana foibe mpampianarana teny sinoa ny Morondava ny fitoerana Confucius avy eto amin'ny Université Antananarivo. Nisy fidinan'ireo tompon'andraikitra tany Morondava nijery ny fomba fanantanterahana izany. Amin'ny volana septambra izao no sokafana ny foibe mpiofana teny sinoa ny an-toerana ka ny orinasa tsy miankina no hiantoka ny toerana handraisana ny fiofanana sy fandraisana ireo mpianatra. Mpampianatra roa kosa no alefa ny fitoerana Confucius ny an-toerana. Isy ihany koa ny fametrahana fampianarana teny sinoa any amin'ny sekoly maro any an-toerana. Ho tontosaina ny alahady 17 Mey izao ny lamesa manetriketra fametrahana ny Papa Léon XIV eo amin'ny toerany. Eo amin'ny kianja Masindapiera no hanaovana izany sorana masina izany ka ankoatran'ireo mpitondra fivavahana dia vahiny manan-kaja avy amin'ny firenena maro no andrasana amin'io fotoana io. Amin'io andro io no hanomezana azy ireo mari-pamantarana samihafa toy ny peratra sy ny pallium. Efa tonga eto Antananarivo amin'izao fotoana izao ny mpanazatra ny Barea Corentin Martins. Ny farany herinandro teo dia tonga nanatrika lalao maromaro nandritra ny fiadinan'ny amboaran'i Madagasikara niaraka tamin'ny Andry Delcoeur, mpanazatra mpanampy. Araka ny efa notanterina teto dia hijery sy hitily izay mpilalao afaka natevindarana ny Barea mandritra ny fampivondronana izay atao amin'ny volana Jona no tena isan'ny antony lehibe.